vadika amin'ny taranja basketball isika resabe teto amin'ny tambajokotra serasera maromaro sy tamin'ny vaovao sy ny gazety ny mahakasika ny zavanisy tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina nandritra ny fiadinan'ny tompontakany Madagasikara tamin'ny lalao famarana io izay nisy ny fandroahana mpanao gazety tetsy amin'ny toerana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny sabotsy torakandro teo ary dia naneho ny fialantsiny ampabemasy tamin'ireo mpanao gazety Andriamatoa Jean-Michel Ramarson voalohan'ny fédération malagasy ny taranja basketball. Voalohany zany iresaka amin'iny zavatra nitranga izay nampisy ataoko hoe olana teo amintsika menakavy iny zany ataoko hoe disadisa niseho dia tsara ilay izy resahana fa tsy avela fotsiny amin'izao hoe hiporirany fotsiny le situation dia rapitso rafakapitsitsika ifanina ihany dia lasa ohatran'ny olona tsy mpiara-miasa fa sanatria zany olona mpifandrafy tsy zay le izy. Rehefa tonga avy tany amin'iny congrès mondial sy coupe du monde iny moa za moa tsy nanatrika an'le championnat teto zany fanomborana natriako le finale phase finale za tsy teto dia naray an'le tatitra avy amin'ny comité d'organisation zany zay tarehan'i monsieur Jimmy nisy an'iny fanolanana teo amin'ny mpanao gazety sy ny comité d'organisation tato zany teo miresaka toerana nandray an'ilay izy dia nieno ny tatitra avy any amin'ny comité d'organisation ary nieno ny tatitra tsy tatitra moa zany fa mifampiresaka ihany koa tamin'ireo mpanao gazety vitsivitsy zay ataontsika hoe concerné direct tamin'izy io ary indrindrindrindra namaky ny commentaire nareo rehetrarehetra zany momalisitry BDB ny commentaire nivoaka tao anatin'izy iny avy amin'ny mpanao gazety rehetrarehetra izay toejahatra rehetrarehetra zay zany dia nahatonga anay atao fédération zay tariako zany hoe tsy mety raha ohatra ka avela amin'izao le izy satria matoa misy an'ireny commentaire manjatony ireny dia mahatsiaro tena ho voatositosika mpanao gazety teto ary rehefa natao zany ny toko hoe tsy hoe fanadiadiana fa ny fandraisana ny zavatra nitranga teo dia ekena tokoa fa nisy tsy nety tamin'ny fikarakarana napetraky ny fédération ny tsy nety voalohany tamin'ny fikarakarana dia na dia efa nanao organisation maro ohatrareny ny fédération angamba ny hatramin'izay dia nanisy toerana manokana foana amin'ny mpanao gazety zay angamba ny tena voalohany ataoko hoe tsy nety tamin'ilay izy tamin'io fotoana io nefa tsy fantatro nanony fahamaroan'ny olona nanony ataoko hoe fahamaizan'ilay fikarakarana koa satria mifanesesy be loatra koa ny activité amin'ny fédération dia nisy zay fanadinoana zay ary fanadinoana zay hitanareo ny vokany fa manjary mipetraka teny amin'ny toerana ny olona zay mahazo fanasana ny mpanao gazety zay zany le olana aseho tsy amin'ny toerana tokony fantatrareo fa misy toerana anankiray efa ary io dia ho apetratsika mazava tsara mihitsy amin'ny manaraka rehefa amin'ny fanatsarana ny fiarana miasa io toerana io fa zavatra tsisy taoko hoe bitika dia bitika tsy tokony hampisy olana anakely ary no lasa nanjarina hampisy olana teo amintsika dia lasa mipetraka teria ao anatin'ny fikarakarana nefa dia misy olona manana invitation etsetsetretra dia voatery ny sorona teo amin'ny toerana olona manana invitation ary io koa dia kena le izy hoe mety nisy teny tsy voambina loatra zay na kasika ny mpanao gazety mety na voakitikitika ny mahampanao gazety azy tany dia normal koa lay réaction ny mpanao gazety atoriny ka eo amin'ny setrin'zay ho setrin'zay toejavatra rehetrarehetra napetrako teo zay dia amin'ny anarako manokana zany maha-président fédération sy ataoko hoe amin'ny anarana fédération ray manontolo zany dia tena mametraka ny fialatsiny zay ngamba zava-dehibe tsika malagasy ngamba manana zay fahindrina malagasy mahay mamela zay hany mametraka ny fialatsiny amin'ny mpanao gazety zany noho izay zavatra zay tsy nety zay teo amin'ilay fikarakarana ohatra ny zavatra rehetra atao ihany io tsara mametraka fa ny fédération na dia ataoko hoe fa ampolony maro ary ny organisation ataony dia tsy olona ataontsika hoe miasana professionnel ao anatiny ho azy io ka tsy ana ataontsika hoe amin'ny teny français n'a pas le droit à l'erreur non
mety miseho zany olombelona ihany koa le mikarakara ka dia mitondra n'izay teny fialatsiny zay zany a